Ponina mary eto Madagasikara amin'izao fotoana no mitaraina sy mampakapeo amin'ny fanarotapahefana ataon'ireo nampindramina ny fahefana maka ny tany ny hektarany maro ho an'ny tombotsoa manokana manampy io ny endrika fivarotana tanindrazana amin'ny fanaovana ilay bay amfiteotika manohitra ny araba tomboka lasy tomboko vavy tonga soa atao anatin'ity fandaharana ity izay arahana amin'ny sampana fahapalam-baovao ny fahitalavitra Kolo andalina ny tontolon'ny Fananan tany eto Madagasikara isika amin'ity anio ity ka manasana ompitiavana naraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Mitana ny lolarana amin'ny raharaham-pitsarana ny resaka ady tany eto Madagasikara. Raha ny antotanisa farany, ny 70 amin'ny 70 isan-jato ireo raharaha miakatra eny anivon'ny fitsarana ady madio, dia izay ady tany izay avokoa. Eto Madagasikara, na tany efa misy taratasy ara-dalàna zao azy, mbola vitandreo mahitahita ny mahazo zany, ankoatra ireo mpijirika izay manao ny antony. Ny fiarovana ny tany sy izay rehetra eo aminy, izay isan'ny ifantohan'ny fiarahamonim-pirenena sy mpampaneho ny lakolosy eto amintsika, manoloana ireo fanaparam-pahefana sy tsindra ataona tompona ndraikim-panjakana, manararaotra ny tsy fahafantarany olom-pirenena ny lalàna, tonga hatramin'ny fisolokiana, raha tsy ilaza fa tsy ny tany amin'ny faritra Itasy, ny raharaha any Moramanga, ny eny anosy varatra distrika Navaradrano, ny any Bamangoko faritra Atsimo Andrefana sy ireo nosy maro any amin'ny faritra Diana. Raha ny fahitan'ny firaisamonim-pirenena Kradoi, isan'ny lesoka tsy ampy na tsy misy fifampiresahana amin'ny vahoaka eny fotony momba ireo tetikasa maro eto amin'ny firenena, indrindra ilay lazaina fa tetikasa ny filoham-pirenena na projet présidentiel. Tsy voahaja ny voalazan'ny didim-panjakana laharana 7 tsipika 7 sy 700 ny 12 desambra 7 sy 700 novainy ny didim-panjakana 4 sy 2 tsipika 17 ny 3 febroary 4 sy 2 mikasika ny fampifanarahana ny fampiasam-bola amin'ny tontolo iainana na ny décret messier. Io décret de mise en compatibilité des investissements avec l'environnement io izay fitambaran'ireo lalàna lasitra tokony arahana mialohan'ny irsona amin'ny fananganana tetikasa maro ho fanajana ny tontolo iainana. Ambonin'izay ny fakan-kevitra azahoana ny fankataovana na tsy avy amin'ny mponina voakasika na manodidina tetikasa iray izay nitsontsoniavina raha ny fanjakana ankehitriny no jerena. Fa ny hitanay hoe tena manahirana amin'le décret messier io dia tsy tafiditra ao mihitsy le hoe fakana ny consentement, le hoe fanekeny ny vahoaka zany le tetikasa satsy. Zay le hoe consentement libre, éclairé et préalable ny vahoaka voakasika zay zany hoe fanekena vokatry ny fahafantarana mazava ny fiatraikan'le tetikasa rehetra na mpahafantarana azy miloko zany ny zavatra rehetra tokony ho fantany momba an'izany dia zay zany tsy tafiditra mihitsy eo anatin'le décret messier. Dia nefa inona moa mody anaovana an'le fakana hevi-bahoaka raha ohatra ka tsy rarahina akory na mandaa izy na manaiky. Dia zay zany anisany efa niadivanay efa matona maro zahay eto amin'ny Kradoi sy ny fikambanana hafa mpiaro ny zon'olombelona mba hoe ampidirana an'izay clip moa ny fiantsoana azy hoe consentement libre éclairé et préalable ny vahoaka voakasika izay ao anatin'ny le fampiarana ny décret messier sy ny fanaovana ny étude d'impact environnemental et social. Manoloana ireo olana samihafa maro ny lalàna nokitian'ny fanjakana indrindra amin'izao fotoana saingy toa vao maika anamafy ny olana efa misy zany raha ny fomba fijerin'ireo firaisamonim-pirenena. Antony tsy hita taratra ny fikendrena ny tombotsom-bahoaka tombotsony ny maroanisy. Raha ny sehitry ny arenan-kibony tany voalazany 5 ny kodiny vaovao fa afaka mitaky ny fanalan'ny mponina amin'ny tany ny mpandraharaha manana fahazoan-dalana vatany voafeny ny fipetra na ilay antsoina hoe décret d'utilité publique. Tranga izay efa niteraka olana teto amin'ny firenena raha tsy ilaza fa tsy nitetikasa basy toliara izay nampirohatra ny mponina tao an-tampon-tanàna ny toliara voalohany sy faharoa nanohitra ny tetikasa. Teo ihany koa ny tany amin'ny faritra avaratra sy ny fitrandrahana volamena tany Mananjary. Voaporofo tamin'ireo fa noverezin-drosoroahana amin'ny fomba mivantana sy ankolaka amin'ny tany ny malagasy. Mazava ny an'ny fanjakana, ny tombotsoa ny mpampiasa vola sy nisy trany izy ireo ny anjara no mibaiko sy mahamaiky. Mangina ihany koa ankilan'ny fahefanam-panao lalàna ary toa mitaza-potso no manoloana ny loza amin'ny tatao izay makany amin'ny famarotana ankolaka ny firenena.
Kas atraizany firaisana tsokombakomba ho iatran'ny firaisamonim-pirenena manaraka akaiky ity raharaham-pitrandrana sy fakanany tany ity. Fanontaniana mipetraka io indrindra taorian'ny resaka fahafana mampanofa tany maharitra amin'ny vahiny hatramin'ny 7 taona azo avozana na ilay bay amfiteotika anatin'ny lalàna momba ny fampiasam-bola izay nankataovy ny HCC ny 10 Jolay 2024. Fanapakevitra izay tsy azo hitovirana fa manome vahana tran'ny vahiny anjaka amin'ny tany malagasy. Araka mifantatritsika moa dia misoratra mihitsy ao anatin'ny constitution ny lalam-panorenana eto amintsika hoe ny vahiny dia tsy mahazo mividy tany eto Madagasikara. Dia nonovana le lalàna momba ny fampiasam-bola zany tamin'ny taona 2023 ka navoaka le lalàna vaovao laharana 2023-002 dia natao ao hoe ny vahiny na dia mipetraka foana raha le tsy fahafahany mividy tany eto Madagasikara dia afaka manao le atao hoe bay amfiteotika. Io moa zany dia ohatrany hoe manofa tany izy zany amin'ny fitondram-panjakana ary zany fanofana tany zany dia azony atao amin'ny fotoana maharitra hatramin'ny 7 taona. Inona moa no mahasamihafa ny famelana ny vahiny ampiasa sy petraka eo amin'ny tany mandritra ny 7 taona sy ny hoe amidy amin'ny tsotro zao le izy. Le 7 taona koa amin'io renouvelable dia tsy haiko 7 taona aloha dia tsy haiko ohatrany hoe sur 3 générations zany aloha zany le tompon'le tany dia tsy afaka manao nininy very le izy ho an'le olona voakasika zany dia mitovy tsisy hafa amin'ny hoe vidiny le mpampiasa vola le tany ka tsy azo ampiasaina sy ny hoe nomena fahafahana manofa mandritra ny 7 taona. Raha isan'ny zo fototry ny malagasy izay nipetraka ampitoniana amin'ny taniny izay tahotra sy tebiteby vitaintainany isan'andro ny iainany rehetra indrindra ireo tsy mbola manana antota taratasy ara-dalàna manamarina ny fitopon'ny tany. Raha ny fanjakana sy ny fahefany ary ny finiavana lojika raha misatra ny fizarana karatany ho an'ny vahoaka hoy ny firaisamonim-pirenena kabary no betsaka fa ny asa tsy arak'izay. Na izany tsy izany misy teboka mampiaya amin'ny tetikasy iarahana amin'ny mpiara-mombonantoka rahatin'izay. Raha ny fizarana ny karatany faobe va tsy ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tetikasy sakazay ohatra maro ny tokony hisitraka ny karatany hoy ny firaisamonim-pirenena raha tany amin'ny ilany avaratry ny nosy. Ny teo anivon'ny kazef izay nandondona ny isa-tokantrano ary naneo ny fahavononany hanamora ny fisitrahany rehetra ny karatany saingy voafetra teo amin'ireo toerana tsy voakasiky ny fitrandrahana terrary ao amin'ny distrika Anambanja ka mampapetra-panontaniana hatrany. Tranga izay manohana hatrany ny fanadihadiana nataony firaisamonim-pirenena ny amin'ny hoe tsy azoko tiany intsony izay tany heverina fa azo avadika ho vola na ho an'ny fizahantany io na ho an'ny fitrandrahana arena-kibony tany na ihany koa iandrasana fifanarahana amin'ny mpampiasa vola. Eo anatrehan'izany tompihindrana ny vahoaka na tompo-tany na nanajary antonany maro rehefa ho avy ny fanjakana sy ny mpampiasa vola ary ny lalàna raha teo natao hanome vahana izay sy andemena ny vahoaka eo amin'ny taniny. Marito Madagasikara no manana olana vokatry ny tetikasan'ny filoham-pirenena. Olana izay vokatry ny tsy fisiany fifampitiniana amin'ireo vahoaka eny fotony voakasika mivantana amin'ny asa ho tanterahana. Ohatra amin'izany ny ao Andrangina, commune Ambobary, distrika ny Moramanga, faritra Alaotra Mangoro. Izy tetikasan'ny filoham-pirenena izay anorenana parc solaire eto amin'ity toerana ity. 40 hektara no ilain'ny fanjakana amin'izany raha ny fanadihadiana natao tany an-toerana izay ampahany maro tany no ajarian'ny mponina efa ampolo taonany ary efa mandeha ny fikarakarana izany ao ihany koa ny manatompo. Ireo rehetra ireo izay tsy afa miteny satria tetikasan'ny filoham-pirenena no ho tanterahana. Dia nidiran'ilay olona nanao an'ilay parc solaire teto tonga izy dia nidiniditra fotsiny fahatany any nandrefin'le taninay. Malahelo zay satria zay ny mba manana zo amin'ny taninay nefa tonga dia idirany fotsiny zao
efa vita efa vita ny anaty kartany hoe nenareo lasa daholy ny ranona koa lasa noho izany mangidy aminay de mangidy zany hoe manala ny taniny zay ny olona tsy mana-tany aza efa mafy mahazo azy fa zay manana andray ve de alana andray ny taninay salany hoe manaboridana anay zany le tetikasa raha izany hoe onerana nareo zany mena volonareo fa melatra de hoe tsy ekenay zany tsy ekenay mihitsy zany satria efa tany razanay ve ty de efa misy razana ao amin'ny levineto de batainay mbaka ny fasana zany ho batainay mbaka ny tranonay ho batainay mbaka ny kininina afindraiza aiza ny omby ny roka nambola tsy nisy aza nitetikasa efa ampolo taona ireo fianakaviana manodidina ny 300 isa no nanao fangatahana ity tany no ajariany ity mba ho ara-dalàna najoro ara-panjakana ihany koa ny fikambanana antsoina hoe andrangina amiray anaraka ny raharaha saingina rirarira hatrany 25 mars 1939 no nisy 3 zany leo razambenay nakevitra hoe angataka ny tany nanao fangatahana de ny zavatra azo tamin'izany fotoana zany de hoe immatriculation izy io zany réquisition rehefa azonay nefa le situation juridique an'le tany zany de milaza hoe expiré 29 juin 1997 io tany réquisition tazomy fanjakana io nanomboka teo zany zay de taitra hoe ay efa nialan'ny fanjakana zany le réquisition fa andao am'izay tsika angataka rehefa nandeha nefa zay dia tsy nahazo valiteny mafapo foana de nanangana an'le atao hoe fikambanana andrangina amiray zany hoe fikambananay zany mivelona amin'ny tany 200 hektara io rehefa tonga teny amin'ny domaine zay nangataka hoe ahoana ny taninay de ozy ny lehibe ny domaine hoe andanareo mametraka fitaraina na any amin'ny tribunal de lasa zany zahay nakany amin'ny tribunal de mivezivezy teo moa zany ngamba tsy fatako inefatra na indimy niakatra foana le izy de ny valiteny azo zany tany amin'ny topo hoe tsy afaka manome fahafapo ny fikambanana andrangina amiray zahay fa tsy manana arsiva ny taninareo io ary am'izao fotoana zao de tena hoe voizina de voizina zany ity hoe karatany atao mahazo karatany daholo ny tatsa fa izahay zay mivelona amin'ity tany razanay ity mandraka ankehitriny mipitrapitra eo tsy mahazo valiteny tamin'ny fanjanahantany no efa notsiritiny vazany teto andrangina ho ity raim-pianakaviana raika am'zato taonina ity nialy ireo vazaha ary nifindra toerana no ny fahitana ny fambolena sy ny olona nonina teto saingizao ny fanjakana izay malagasy indray no tsy mandraharaha izany fatra talon ny tabatabaka 47 ny afolon-dehibe fa nafantatra an'izany fa nisy razanay nipetraka teto fa ny andohany de nahatra amina vazaha tonga teto tamin'izany de voatogna daholo satria niala izy satria niantony fa misy tompony ozy raha to misy zavatra maniry ao raha misy zavatra nivelomandreo olo reo raika mizato amin'ity hoa za raha nitaonako natirahako fiangavininy anay ka ankeriny nataon'ny fanjakana aminay izy zay nga fidiny aminay zany tsy fidiny aminay nay zany Efapolo hektara no tadiavin'ny fanjakana ny renana ny tetikasa parc solaire tsy misakana ny tetikasa izy ireo saingy mangataka ny fanjakana anaja ny zoso ny lalàna momba izay fananantany izay mitaky ihany koa izy ireo ny amindrana toerana ny tetikasa misy ny toerana amin'ny distrika ny Moramanga raha ny fanazavana tsy misy mamboly tsy misy manajary saingy eto amin'ity toeram-pivelomana fonenana ary misy fahasandrazan'ny mponina ity no tadiavin'ny fanjakana tsy nanana sakafo mihitsy aza nanaovana andreny tranondreny nefa ankehitriny de ho alainy mpitondra fanjakana anaovana orinasa parc solaire de hoaiza ary zahay amin'izao fotoana izao anapiny 400 tsena indray ve tsy anana toerana hofonenana ipetrahana ve efa tany razana mihitsy nyity satria misy razana amilevina ato tena hoe misy fasana mihitsy fa tsy hoe tany malalaka fotsiny amin'izao ty andrangina ty zay ny eritreretin'ny fanjakana anaovana panneau solaire ka miangavy zay re tompoko raha azo atao afindrao any amin'ny tany tsy misy fasana panneau solaire nolazaina tamin'ireo mponina raha ny fanadidinana atao tany an-toerana fa afaka mijanona amin'ny tany ihany ireo mpamboly ao ambanin'ireo panneau solaire azon'izy ireo anohizana izay fambolena izay tranga izay mampametra-panontaniana ireo tany-tsapamokatra ny amin'ny fahafahana anatanteraka izany aorina indrindra ny fivadibadian'ny fanjakana amin'ny teny sy ny toky izay omeny ka ty zany tany fivelomana mihitsy ary eto zany ataony fambolenanay
betsaka mihitsy fambolena taona eto ny taony mangazo hoe ny voanjobory ny vary tanety moa efa afaka regny kanefa ahoana moa zany ny afahana amboly koa rehefa misy ny taony panneau solaire satria le volany ilaina masoandro ilaina orana ka rehefa panneau solaire ny ambony ka ahoana koa ny afahana amboly dia io parc solaire io zany hoe sur pilier le izy zany hoe mitsangana le ambony zany misy poteau misy pilier de any ambony any zany le panneau solaire de azon'ny olona occupé na izy zarony eo amin'ny ambany nefa sarotra aminay fiarahamonim-pirenena ny ino an'izay hoe afaka amboly eo ambany eo le olona satria raha voadona ary ny pilier iny izy ny antoka voadona ny omby mitarika lasary ohatra voadona ny sarety ohatra izy ny tompona andraikitra amin'izay le mpamboly ve raha ny nambarany ben'ny tanàna efa mahery ny 10 taona no nisy nanajary ireo mponina ao ny efa tompon-tany ary misy ny mbola ny fanjakana manoloan'io miantso ny fanajana ny zony tsirairay ny ben'ny tanàna ny vaovao ena aloha dia projet présidentiel no fahenoana azy mino aho fahita vahaolana ny fanjakana sy ny tompony sy ny olona mamboly ny tany ny commune zany dia mijanona ho mpanelanelana satria ilain'ny commune ihany koa ny fotodrafitra satorena ahafahana mampandroso dia tsara koa nefa tsy manadino fa reo vahoaka reo dia vahoakan'ny commune ihany koa dia izay anisan'ny sady mijery ny commune tsy afatiny reniny tsy afatiny zanany ary inona fa tsy ho vato misakana amin'ny fampandrosoana ny reo vahoaka fa anaiky ny lamina zay ho apetraka inona ihany koa ny fanjakana mbo tsy hanao atao hoe didiko fehalehibe fa anome sitraka anome zay tokony tandrify ho an'ireo vahoaka reo ankoatra ny fanampiana ireo efa nanajary antonany maro afaka mangataka ny taniny manana velara-tany misy fambolena amin'ny hektara maro ihany koa ny fikambanana andrangina amiray voatery ho tapahany ireo azo nefa isika miady amin'ny fovan'ny toetrandro hoy izy ireo ary atsatra ihany koa ny fambolena amin'ny hektarany maro nefa vina ny fitondram-panjakana ny anatratra ny vavitantena ara-tsakafo fiarahamonim-pirenena maro no manaraka akaiky ity fanitsakitsana ny zon'olombelona ity amin'izao fotoana ary miantso ny fandraisana andraikitra dia io projet io tsy nandalo ny reo dingana tanatohatra tokony ho atao zany tsisy fakana hevi-bahoaka teny tsy nisy ny fijerena ireo ao amin'nivony fokotany zany fa tonga le olona dia tonga dia mitondra géomètre tonga le olona dia tonga dia manao dinika hoe tsy maintsy miala eto amin'ny tany nareo fa tsy maintsy atao ty tetikasy ty miezaka izahay nanantona ny ministère dia niteny tao amin'ny ministère hoe projet io tsy maintsy mandeha hoe ninona zavatra amin'ny tragno izay ve tompoko nataontsika mpitondra ohatrany hoe tondra tokony hanaraka an'le dingana sy ny rehetrarehetra tokony atao mifampiresaka amin'ny vahoaka eny fotony dia nefa zany hoe tsindry ny mahazo an'le vahoaka atreto tsy misy fifampiresahana ho iatrany ireo mponina fa ny fandrefesa-tany sy ny filazana azy ireo anala ny voly sy izay rehetra tafiditra anatiny ty 70 hektara ilay ny fanjakana ity no ataon'ireo tompona andraikitra tonga eny fotony mitebiteby mandry tsy lavoloha ireo mponina ao andrangina moramanga fa latsatra ny maso tonga hatramin'ny fidirana ponja mihitsy ny an'ireo mponina any amin'ny commune Morombe Tanandava station ary Ambaikily district ny Morombe faritra atsimo andrefana noho ny fiarovana ny taniny raha ny zava-misy tany tsamanodidana ny 5,4 alina isa no namboly tamina velara-tany 10,000 hektara noho ny fahitana fa miaina anatin'ny fahantrana ny 900 maherin'ny vahoaka tany tokony amokatra nefa tsy ampy fotodrafitrasa nahazo famatsim-bola avy amin'ny Banque africaine de développement i Madagascar vola mitetina 7,50 tapitrisa $, américaine anatanterana ny tetikasy projet de réhabilitation et d'extension du périmètre de Bamangoky ny taona 420 raha ny vinany tetikasy vehivavy ny raiky amin'ny 50,500 amin'ireo mpahazo tombotsoa ary tokony ampy 4,7 alina taonina ny vokabary nandeha ny fanajariana sy ny fanamboarana samihafa nefa nirandalana tamin'izay ny fakana ny tany ireo tantsaha ka ny ato aloha ny fambolena raha ny fifanarahana tany ampiandohana rehefa natsangana ilay kat na ny comité d'attribution des terres ny gouvernoura no mitarika izany miaraka amin'ny sefokotany ireo be ny tanàna sy solotena pokon'olona apaka fa valeur vénale no atao amin'ny fizarana ny tany aoriny ny fanajariana ny 700 miverina amin'ny tompony teo aloha izay efa nanajary antaonany maro fa tsy maintsy ambolena ny tany ary ny 300 ambiny alainy ny fanjakana
omena ireo fianakaviana marefo sy ho famerenana ny fampiasam-bola izay natao. Izay no fifanarahana tanam-piandohana fa nivadika ny rasy za taty aoriana. Manohitra ny fomba fangalana ny taninay avy amin'ny alalan'ny tesikasa fanajariana vaovao atao ao Bamangoky izay mahakasika commune telo. Tsy ekeny ny fampiarana ny lalàna vaovao momba ny tany misy tompony nefa tsy misy titra izay mitaky ny fananana karatany hanamparofona ny zo fitompoana. Takina ihany koa ny hanatsaharana ny fizaran-tany tsaradrariny ataon'ny katy. Noho izany dia hijoro ary tsy hanaiky hatramin'ny farany izahay ary tsy hijanona ihany koa izahay raha tsy tafaverina aminay ny taninay ao Bamangoky. Izany tena mahazo an'ilay tany isan'ny voatondro ao anatin'izany ny lehibe any faritra tsy mandrefana isan'ny mahazo betsaka ao anatin'izy nefa tsy nanana na dia iray santiara ary satria izy no lehibe mitarika an'ilay katy. Misy tompona ndraiky mpanjakana hafa ihany koa ao anatin'izay zavatra misy mpitondra amin'izao fotoana izao ao anatin'izany misy ny autorité locale any toerana. Nidina tany amin'ny distrika ny Morombe nijery ity olana ara-tany ao amin'ny P2 Bamangoky ity vao tsela izay ny filolefitra ny fikambanana Masikoro Arivolahy eto Antananarivo. Ireo nampindramina ny fahefana no manjaka ary ireo vahoaka izay tompon'ny tany iray no miafy raha ny tatitra nataony taoriana io dian'io. Ny sasany zara-paniverina tamin'ny tany misy tena tsy tafaverina mihitsy nohatra ny olona hoe nanana ray roa efatra 10 hektara atao anatin'ny listy tena misy hoe tsy miverina mihitsy. Misy an'izany hoe tany tsy hita tampoka izany ny zavatra misy anefa dia ny hoe izay mijoro amin'ilay fiarovana ny taniny dia ampirorona ilay olona ampitahorona ilay olona misy ary moa no efa migadra amin'izao fotoana izao dia misy an'ireo le telolahy izay zanak'olona ray izany hoe ray tapo ireo telolahy ireo migadra any amin'ny fonjan'ny Morombe vokatra ny fijoroany amin'ny fiarovana ny taniny ary tsy vitan'izay koa ilay rainy zareo izay nandovan'ny tany dia mbola miangy ny fitsarana azy koa zany amin'izao fotoana izao manahirana kosa ny mieritreritra hoe misy olona nanana 100 hektara rehefa vita ilay fanajariana tamin'ny 3 zany rehefa natao ny fizarana 1 hektara 25 sisa nomenao an'ilay olona aizary ny ambiny ho an'ny miaina ny tontolo ambanivohitra moa dia malala zany hoe raha iarake ketsana 2 vavy zany 1 hektara zany 20 vavy mahaketsa azy dia azotsika atsaina ve ny adirin'ilay tany bodon'ilay olona fotsiny satria izy manam-pahefana ozy hoe tsy mety kosa e. Mandeha ny fandrahonana maro samihafa amin'izao fotoana ho an'ireo manohitohina ny fizarana ny tany tian'ireo mandrafitra ny comité d'attribution des terres efa tonga hatramin'ny fanagadrana mihitsy. Tamin'ny taona lasa olona 7 no nahiditra ponja noho ny antony tsy mari-potitra. Izao misy olona 3 indray ary ao no mbola miandry ny fotoam-pitsarana azy. Etsy andaniny ny fambolena tsy mandeha araka ny tokony ho izy noho ity olana ity. Ny fanajariana nefa efa notanterahana saingy noho ny tsy fahaiza mandamina miantona eo ny asa izay no heverina amokarana vary manodidina 4,7 taona. Sahirana ny mponany amin'ny faritra atsimo andrefana no ny fakana tany hitrandrahana arena kibony tany sy famariparitana ataon'ireo manam-pahefana fa any amin'ny tapany avaratr'i Madagasikara nosy iray manontolo mihitsy no mety ho lasa nampandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Nosy mitsio izay ahitana poniny eo amin'ny 502 iseo mivelona amina velara-tany 2 hektara any avaratra andrefany Madagasikara anelanelany nosy be sy antsiranana. Fambolem-bary, légumes, anikotrana sy sehatry ny jony no fotom-piveloman'ny mponina amin'ny ankapobeny. Raha tora-pasika sy ny firafitry ny tanàna no mahasarika mpizahatany amin'ireo faritra manodidina azy, ny kolontsaina sy ny fomban-drazan'ny mponina kosa no mahaliana ny vahiny eto amin'ity nosy mitsio ity, indrindra amin'ny fotoanan'ny fandrona. Araka ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny firaisamonim-pirenena izay nahitana ny collectif Tany, CRADOI na ny centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement océan Indien, ny sehatra iombolana ho an'ny Fananan tany na ny SIF, ny plateforme pour l'environnement et le développement de Nosbe, ny jeunesse pour les droits humains, la justice climatique, économique et écologique,
ho lasana mpandraraha io misehatra ny fizahantany ambongadiny ity nosy mitsio ity raha ny fidinany fotony tanterahan'ireo firaisamonim-pirenena ireo sy ny teny eny anivon'ireo ambaratonga-pahefana isan'ambaratongany. Efa antaonany maro ireo mponina no nikarakara ny taratasy ahafahana mampanara-dalàna ny tany misy ny toeram-ponenany sy ireo siam-piariana saingy valiteny nataony teo anivony sambadrarahany Fananan tany ny hoe miantona ny fikirakirana ny antota-taratasy tany. Ny taona 2024 nefa araky ny fanadihadiana nataon'ireo firaisamonim-pirenena ireo hatrany nomeny ny ministeran'ny fanajariana ny tany amin'ny ministeran'ny fizahantany ireo taratasin'ny mponina. Antony efa andalana ny fanomezana ny nosy mitsio ho ana mpandraraha ampiasa voly anangana trano fandraisam-bahiny 5 étoiles. Efa misy 3 taogno roso zay mitentegny le poniny ao maharigny fa ho isy mpandraraha anangana hôtely kintagna 5 ao anosy mitsio. Porofony zegny efa nisy ekipa nandeha tagny anosy mitsio nagnano fagnadiadiagna ara-tontolo iainana étude impact environnemental. Fa le vahoaka efa nanohitry tamin'ny fotoana zay efa nagnano taratasy nanohitry fa tsy magneky ny agnanaovagna le tetikasa kintagna 5. Votatotato votafara tamin'ny faramparany taogno 2024 teo igny nisy zanaka vahoaka anosy mitsio miasa agny nosy be de nandalo tao anosy be tamin'ny toeram-piasany le zala i ministry ny fizahantany dia nagnatogna izy ampananjagna le zanaka nosy mitsio nagnontany ministry hoe oaiza maniraharaha ny nosy mitsio de niteny mivantagna misy ministre hoe tegna fa miomagna zay fa ho avy agnano le tetikasa hôtely mavinty agny anosy mitsio fa asevony ray aman-dreninareo mba hagnano taratasy agneky andray le raha fa ho atokana apetraka amin'ny toeragna anankiray le vahoaka jiaby adoso apetraka amin'ny toeragna anankiray. Teo anatrihan'izany anefa iverin'ny mpitondra fanjakana ho tsy misy mponina ao amin'ity nosy ity raha ny tiandro solotena mpanjakana tany antoerana araky ny fanazavana hatrany. Tahaka ny mazatra tsy misy fifampidiniana sy fifanakalozan-kevitra amin'ny eny fotony fa teny midina sy baiko no atao ny amin'ny tokony iomanan'izy ireo. Nosy mitsio anefa hatramin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka no efa nisy nonina raha ny tantara raha nojerena. Nisy ady ny ampanjaka tamintsika teto Madagasikara zany hoe ny ampanjaka avy tagny amin'ny ova nanafiky ny ampanjaka ny antakarana ka ny antakarana ny lefa zisaka tafitsaka-ranomasiny tagny zegny efa nisy olo nipetraka tagny zegny naviany nosy mitsio ady ny ampanjaka ova ndraiky antakarana zegny naviany zegny tagny ka izy io ty hatramin'ny jusque izy io ty mbola misy fo ny fitondragna ampanjaka aty aminay antakarana ty ka sao de ho voahitsakitsaka zegny le fomban-drazagna nosy mitsio raha ohatra ho avy io le hôtely maventy io zegny tsy ho voahaja eky ny fombany antakarana zegny ohatra tsotra hely fo zegny raisagny am'zegny zegny hôtely kintagna 5 zegny raha ohatra toeram-pisakafoanagna agnaty ao maro karazagna sakafo mety ho isy ao nefa amin'ny faritry nosy mitsio io enakisoa isan'ny fady ao za matoky hôtely kintagna 5 io tsy mety ho isy zegny enakisoa zegny nefa zegny fady agny zegny. Toerana manana ny tantarany manana ny fomba nitahaka ny tanàna maro eto Madagasikara ny ao amin'ny nosy mitsio. Izany rehetra izany anefa mety ho afoy anatiny indray mpimaso raha manao letrezana ny fanjakana. Ary raha tiantsika hoe fandrosoana dradradraigny io zegny oka zegny mba ny fomban-drazagna tsendriky no ajaigny sady ampandrosoagna fa tsy fomba ny vahiny zegny no entigny aty zegny. Tany efa nolovaindreo tamin'ny razam-bendreo fa ela zegny le raha zegny nefa niany ty ireo ahilikiliky andeha adoso io fa le mpandraraha-panambola ndraiky no ahita tombony amin'le raha zegny. Tsy mifananavitra amin'ny zava-misy ao amin'ny nosy mitsio no mitrangany amin'ny nosy Sakaty, district ny nosy be.
Ny volana May 2024 efa niroso tamin'ny fiantsony ireo vondron'olona sy olobe ao amin'ity tanàna ity ny préfet Taonosbe miaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tokony nilaza fa ho afindra toerana ireo mponina fa ilain'ny fanjakana ny tany misy azy ireo. Ny aloha io efa nisy ny didim-pitondrana nivoaka izay mankatoy ny fampanofana maharitra baillon fitéotique mandritra ny 770 taona amin'ny orinasa gouvernement d'Hollande ary eo ambany fialofa ny projet présidentiel. Raha ny lahatsoratra navoaka ny Natural Justice ny faha-30 oktobra 2024 7.0 hektara no velara-tany nomena mpampiasa voly io ary 100 ariary isaky ny metatra toradro no hofantany. Rangatainé zegny mba ambela naturel préservena zegny nosy takatia satria zahay ponigny eo tegna fa milaminy zegny le fiaignana resaka fiarovagna tontolo iainana avy amizay zahay lasa tebiteby lava satria tsy manana sécurisation zahay mahakasiky foncier ke raha mba tianareo fanjakagna maro hoe ampandroso nosy takatia ambelanareo ohatra ny nosy takatia de fokony olona efa ao no ao fa amiagna titre foncier zay le olo ao mba hafahana mandroborobo satria zay vahoaka io ny afaka zay androborobo tsaratsara nono sakatia fa nono hoe zay mangororo lava ampatahorigny lava hoe misy projet présidentiel ho avy agnano hôtely eto zay agnano raha fatotra io manjary mavozo nefa ndraiky zay mihaino tsara mosile io fa ny zava-misy fo fampitandrema efa namilaza fa tsy mahazo ny fototrasa zay olo ary nampomany fa mety afindratoera fa le tena mindrana zay mbola tsy reny alia raha taregny vahoaka hatramin'izy io dia mbola tselitry nahazo validimy mafako na aveliza na revisa. Voskazo APAC na aire du patrimoine autochtone et communautaire no sakati ary hatramin'izao mbola voatazony mponina izay tontolo iainana amin'ny ankapobeny ao amin'ity nosy ity izay. Misy famindrampita-tanana ara-dalàna sy manan-kery ihany koa ireo arena voajanahary azo avozonao aminy izay tantany ny vondron'olona ifotony razis ary manitona mpizahatany maro isan-taona. Eo anatrehan'izany anefa izao mandidona izao ny fitondram-panjakana amin'ny filazana fa tetikasan'ny filoham-pirenena ary io nanome fampanofantany maharitra ny orinasa gouvernement d'Hollande io. Hitsakilan'izay ihany koa vao hitsakitsaka tanteraka ny zo ny vahoaka amin'ny taniny, ny zo ara-kolotsaina, ny zo ara-tsakafo, ny zo anana finenana sahaza, ny zo ny zaza hianatra sy ireo zo hafa rehetra mety hifandraika amin'ireo voalaza ireo sy ny fahaverezan'ny fotom-pivelomana. Ho an'ny mpandrara eo amin'ny sehatra ny fizahantany tsy hitondra makany amin'ny fampiroboroboana sy ny fisarihana mpizahantany maro ty paikady ataony ny fanjakana ity. Ny vahiny izay mialohany andehanany amina firenena iray manao fanadidina aloha ka raha fa nitsakitsany ireo zon'olombelona no manjaka izy fiantraikany goavana izany ary tsy hahatsara ity sehatra ity. Ny fanesorana vahoaka amin'ny taniny amin'ny fomba tsy ara-drariny izay tsy ao amin'ny nosy sakati sy nosy mitsio ihany fa amina toerana maro ho iatrany ny faneho-kevitra. Ny andrefana moa zany dia teneniko hoe manomboka amin'ny faritra Tuléar, Salary, iny Salary bay iny efa voarefirefy daholo iny ary misy an'izay hoe fanakisana an'izay le ponina eo zay, ny ponina mipetraka eo amin'le toerana zay esorinao vao ohatrany hoe zavatra esorina amin'ny fakany maty zany ireo olona reo ary very fanambola velona. Aiza izy nandeha hiaina, aiza izy nandeha hitrandraka. Move iny toerana iny tokotrany tokoa no tena hoe ianteherana hoe ifatrarany fizahantany eto amintsika mbola tsy afandroany ny valin'izay satria atsika dia ho lavina ary tena tsy ekena eo anatin'ny fizahantany no hoe tourisme de masse tsy inona ny tanjona any ambadika izay. Raha le tourisme de masse tsy mbola izay Madagasikara, tsy mbola izay mihitsy tsika satria tsika dia manana toetra ara-voajanahary izay tokony ho trandrahana. Santirana amin'ireo tany nalaina tsy ara-drariny ihany ireo fa maro ny tranga eto Madagasikara. Tsy afa manoatra ny mponina tratra nyity projet présidentiel ity. Ho an'ny tontolo ambanivohitra mandaitra ilay teny satria asan'ny filoham-pirenena hono ka manaiky tsy fidiny avy eo tsy araka ny fifanarahana no mitranga. Ohatra amin'izany ny nimeritsy atosika anaovana ny tetikasa tana masoandro. Eo ihany koa ny tanimbary tototra amin'ny fanaovana ny autoroute sy ny maro hafa.
Ny mpampaneno lakolosy no mijoro miaro azy ireny saingy eo am-panatanterahana izay asany izay ao ireo hiara-ny fampiroroana ao ny ampidirina ponja sy ny maro hafa ary inina ary ariany lalàna miaro azy ireo tsy navoaka le lalàna nafahana miaro ny zonireo mpampaneno lakolosy sy mpiaro ny zon'olombelona ireo fa tsy vitan'izay fa misy koa sasany manjary lasa mametraka hoe tsy tokony hisy akory ny mpampaneno lakolosy sy mpiaro ny zon'olombelona satria mbola tsy misy ny lalàna aleo mafisiko tsara aloha fa ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny fampanenona lakolosy dia zavatra efa ekena maneran-tany fa tsy hoe satria tsika tsy manana lalàna manokana fiarovana azy ireo dia tsy afaka manao an'izany asa zany izy ireo raha tsy misy ane reny olona ireny raha tsy misy ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpampaneno lakolosy dia anao zay tany kibony ny mpitantana rehetra zay ve ny tena tanjona eto Madagasikara manana zavatra ho afenina be dia be fe tsika sa manana volonté mihitsy anao tsy mety sy anisika ny zon'olombelona matahotra amin'izany rafitra zay tokony hapetraka izany raha izao no mitohy ho tompony mangatakaty ny malagasy eto amin'ny taniny dia nefa raha ohatra ka hoe ireo tanora ireo zany no eritreretina hoe azo tombony ao anatin'le tetikasy ireo ve dia mbola manay ihany aho satria ireo tanora ny foton'ireo ange tsy fantatra hoe firy isan-jaton'ireo no mahita fianarana dia tena hoe mitodika an'le tanora malagasy ve zany reny tetikasy reny sa dia hoe mody sarisariny fotsiny le publicité voizina ao anatin'le izy fa tsy tena zay ny ao ambadika le izy be dia be ny tanora eto Madagasikara manana projet fampandrosoana be dia be ihany koa ny filan'ireo tanora ireo zay tokony ho henoina sy raisina zany zay fampandrosoana tokony ho aroson'ireo tanora ireo satria ireo no ankehitriny ary ireo ihany koa no avy ka ho an'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra dia fangatahana hoe jereo manokana ny tanora dia aleo mba zay filana tena fototra ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara no projet alefa raha izao no mitohy ho tompony mangatakatony amin'ny tanin'ny malagasy ohatra ny fanehoan-kevitra ireo firaisamonim-pirenena ny zava-misy ankehitriny ambony lalàna rehetra sy ny tombontsom-bahoaka izay efa miverina eo amin'ny tany anjato taona ny ireo tetikasany filoham-pirenena na ny projet présidentiel ka antony mahatonga ny olany Fananan miamitombo hatrany dia izay koa tompoko klasy tompoko vavy no marina ny fandarina ao amin'ity anio ity ankasitrahana firenao nanaraka izany hatramin'ny farany azy adino azonao atao ny mamerina anjery fandarana ao anatin'ny tranokala-ny tv.kolo.mg na mamineo ny hevitra ao anatin'ny page Facebook ny Kolo TV FM mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray filma tompoko